Fahamarinanao am-pony sitrakao ary fahendrenao amin'ny afina no nampafantarinao ahy. Salamo 150 Aoka ny fahamarinana ho fahamarinana ho an'izay mandray azy amin'ny lafiny rehetra. Tsarovy fa tsy maintsy soratana ao am-po izy izany. Izao ny antony. Fa amin'ny fo no inoana azahoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Romanina 10:10 sy ny hoe tiava Jehoandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanainao rehetra, ny sainao rehetra ary ny inonao rehetra. Marika 12:13. Tsarovy fa izao ny fanompona eken'Andriamanitra. Avy amin'ny fo mantsy ny loharaninaina, ka raha tsy mandany tanteraka amin'ny tompo izy, dia ho resin'ny fahavalo mandrakariva ny fakapanahy feno fitaka. Tsarovy ripeny manana ambiampy ny famindram-po, ny fahasoavana ary fiadanana efa homana ho antsika. Koa nahoana ary sika no raisitsika ho toy ny zioga mpanadevozana fahamarinana? Tsotra ny antony, satria ny fo tsy mbola nanandrana, mizaha fa tsara Jehova. Feno fampanaran-diso izao tontolo izao, ka raha toa ka tsy mandalina ampahazotoana ny soratra masina ho an'ny tenantsika isika, voalohany anaiky ny hevi-diso ho marina. Manaraka izany dia ny hoe anaraka ny fomba ampanaony izao tontolo izao isika ary amitaka ny fontsika. Aza adinoina fa mifanohitra amin'ny fanan'Andriamanitra ny fotom-pinoana sy ny fomba ampanaony izao tontolo izao. Noho izany, zava-dehibe sy tombontsoa lehibe ho antsika ny fahatakarana antsoina hoe fahamarinana. Ary ny fivavahana ny tokony asandratra amin'ny kafanampo lehibe mba ho tariana amin'ny fahamarinana rehetra isika. Izao masina avy amin'Andriamanitra ny fahamarinana ary tsy misy mahafiorina sy mahery toa azy eo amin'ny famoana volana ny toetra tahaka ny an'i Kristy. Tanteraka ny fifaliana rehefa lalaina ao am-po dia manjary mamy tokoa noho ny fitiavana olombelona ny fitiavana an'i Kristy. Rehefa mamola volana toetsika ny fahamarinana araka izay hitantsika amin'ny Kristy dia izao, iseho ny mahamarina izany. Rehefa saintsika pino dia hitombo hazava, hamiratra amin'ny hatsaran-tanam-boalohana ny fahamarinana. Hitombo ny lanjana, andaitra sy hamelombelona ny saina ary handresy ny fitiavan-tena sy izay rehetra manohitra ny Kristy ao amin'ny toerantsika. Farany dia izao, hamendrika ny faniriantsika izany ka hahatonga antsika ho afaka hanatratra ny fentry ny fahatanterahana sy ny fahamasinana. Ndeha ho antsika ambavaka izany afatra izany. Misaotra Tompo noho ny tombontsoa manokana nomenao anay, fanampahan-tena ny hanome fendritra ambony amin'ny tenanay ianao. Toavy aminay izany Tompo, ka manomboka izao dia ho tahaka anao ny toetranay tsirairay avy. Amin'ny fandiniana ny teninao, amin'ny fandiniana ny hafatrao, ary indrindra ny fanarahana ny hevitrao. Koa meteza Tompo, anao izao fotoana manokana izao, ho fotoana anankiray, ahafahanay misandratra sy manandratra hatrany ny voninahitra amin'ny fiainanay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.